Ny loha hevitra ny ten'Andriamanitra izay tondrany tompontsika androany dia hoe ahoana ny atonga ny olona anankiray ho mpino. Izay zany loha hevitrintsika hoe ahoana ny atonga ny olona anankiray mpino. Izay no amaranantsika ny alahady amin'ity alahady ny anarantsika ny amin'ny fanaovam-pianatra ity mba ho azontsika rehetra izany. Tanjona moa dia hoe tsika ndeha anao mpianatra. Ahoana dia tonga ny olona anankiray mpino. Voalohany aloha dia mampatsiaro mampahery antsika hoe tsy misy eto ambonin'ny tany zava-dehibe sy tsara indrindra ry sarobidy indrindra ohatran'izany hoe tonga mpino zany. Tena tsy misy ohatr'izany, fa zany ny farany tsara indrindra, zany ny farany lehibe indrindra, zany ny farany sarobidy indrindra. Na iny leveran'ny olona ho lehibe sy sarobidy dia tsy misy lehibe sy sarobidy ohatran'izany hoe tonga mpino lasa mpino nanapa-kevitra ny ivavaka. Ny fanapa-kevitra ivavaka sy anohitra ny fiainanao an' Jesosy ny fanapa-kevitra farany sarobidy sy tsara indrindra ny ray sy ny olona teto ambonin'ny tany. Zany ny fanapa-kevitra tena farany tsara sarobidy indrindra. Nisy tantara niresahan' Jesosy ao anaty Baiboly eo ny tantaran'i Lazarosy mpanan-karena. Raha ny tety ambonin'ny tany satria ilay mpanan-karena moa tsy mpino, tsy nino izy. Fa Lazarosy indray mpino, nino. Ilay mpanan-karena tsy mivavaka, fa Lazarosy mivavaka. Raha ny zava-nisy tety ambonin'ny tany dia ambaran'i Jesosy hoe ilay mpanan-karena nanara-pofatratra tamin'ny fahafinaretana, nanao izay tiany atao, nanao izay nahafinaritra azy. Tena hoe satria nanan-karena izy, afaka mividy ny zavatra rehetra, afaka nandeha tamin'ny toerana rehetra izay tiany, nanao ny zavatra rehetra, miaina tamin'ny zavatra rehetra satria nanan-karena. Ilay mpino indray kosa malahelo, firena, norana. Zay le mpino zay. Raha jerena zany dia ohatran'ny hoe tena sokadin'i Jesosy mihitsy hoe rehefa jerena nge dia ireo tsy mpino ary ohatran'ny hoe raha jerena amin'ny zavatra hita eto ambonin'ny tany rehefa nandinika ny tsy mpino ao Jesosy, ohatran'ny hoe tsisy zavatra manjoa azy zany, ohatran'ny lamina be zany ny fiainany, ohatran'ny botsina be ny kibo ny famatavina izy no mihanina mamy zany ke nataony asany hoe ohatran'ny tsisy zavatra mampahory azy na mitramina ny fiainany tena. Eto ambonin'ny tany tokoa rehefa jerena ray mitazana ohatran'ny hoe misy olona tsy mivavaka izy fa tena manan-karena. Dia jerena indray mpino ohatran'ny tao hafahafa kely. Za koa raha miteny an'izany dia hoe mpino rehetra zany dia mantra daholo fa tsisy mpanan-karena tsy izay. Takan'izay nambara ao an'io maraina amin'ny anaran'i Jesosy no itsofampiravinao hoe engane mba ho lasa mpanan-karena ianao ka hanohana asan'Andriamanitra. Zay tena maniry an'izany engane mba ho lasa mpanan-karena ianao hanohana asan'Andriamanitra. Za moa tena hoe mihetsika mihitsy ny fo satria misy tantarany vakiny Ezra tamiko ilay tantaran'le misy teo KFC hoe Andriamanitra raha tahinao dia omeko anao ny ampafolana tanao, raha tahinao dia
zavatra iray mety. Dia zao tsy hoe rehefa mpino dia mahantra fa nazay, fa ohatra nataon'i Jesosy. Zany hoe rehefa jerena zany ety ambony tany, ohatra hoe tsisy mahasamy hafa zany mivavaka sy ny tsy mivavaka, ohatra hoe tsisy mahasamy hafa zany angano mpino sy ny tsy mpino, ohatra atao miara-mandalo ady, miara-mandalo olana, indraindray arany tsy mpino ary ohatra manana koza io tômôbilina raitra mety io an'ny tsy mpino daholo. Raha eto ambony tany zay, ohatra hoe tsisy mampiavaka azy, tsisy mahasamy hafa azy. Azay ray mavovitaka amin'ny mpino aloha miala tsy mivavaka fa tsy ohatra mitovitovy ihany izy tia, ny tsy mivavaka raha mitsaratsara kokoa. Eny raha jerena tokoa dia ohatra hoe mitovy eto ambony tany, fa ny tena mahasamy hafa azy dia nasongadin'i Jesosy ny mampiavaka amin'ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra izao. Rehefa niala teto ambony tany izy ireo fa vita ny fantalovany teto 20 taona na 20 taona, ilay mpanan-karena dia zao no nataony hoe fadiran-ovana loatra ato anatin'ity lehilahy ity. Tsy amin'ny mampanankarena azy no natongavany tao tandremo sao disevitra, fa noho izy tsy nino, noho izy tsy mivavaka, dia rehefa tao ambadika ny fahafatesana fadiran-ovana loatra ao izy ato anatin'ity lehilahy ity. Fa Lazarosy kosa tsy hoe noho izy mahandro dia tao ambadika ny fahafatesana izy dia any amin'ny toeram-pifaniana sy toeram-piadanana zay, fa noho izy nino, tandremotsika zao dia disevitra ny tenin'Andriamanitra ka hoe mpanan-karena rehetra zany ho any amin'ny fa manitra rehetra amin'ny an-tany tsia, fa nino Lazarosy, mitazona ny finoana izy, tahiry ny finoana izy, ary izay finoana izay rehefa tonga ny fotoana ny elany teto amin'izao tontolo izao dia izao namatana lanitra sy fiainana mandrakizay. Zay no mahazava-dehibe ny mivavaka, zay no mahazava-dehibe ny manompo an'Andriamanitra eto ambony tany ohatra mitovy, eny ohatra mitovy, raha jerena ohatra mitovy, ohatra manatombo ary ny tsy mpino, ohatra manatombo ary ny tsy mivavaka, fa izao ao ambadiky ny fahafatesana, ao ambadiky izao fiainana hita maso zao, ao amin'ilay fiainana tsy hita, hiavana izay manandrika eto amin'ny toerana ity, dia ao vao tena hita ny mahasamy hafa, ao vao tena hita ny mahazava-dehibe, ao ambadika vao tena hita ny mahasamy hafa, ny mahazava-dehibe. Tao ambadika vao hita n'ilay mpanan-karena hoe ay ve zao e, teny amboniny tany ohatrany tsy dia hita, manesoeson'ny Lazarosy izy, mandrabiraben'ny Lazarosy izy, tsy io mpanan-karena hoe mety efa mpino fa rehefa nanan-karena izy dia tsy mivavaka intsony e. Mety mitovy amin'ny Lazarosy izy fa rehefa lasa nanan-karena izy dia tsy mivavaka intsony e. Zava-dehibe no mivavaka, ary raha tonga azy nanafatra hoe manana raha-dimy a tandremo sao dia lazao izy fa sao dia tonga aty fa tena grave be aty, lehilahy may fadiran-ovana ato mandrakizay. Fa Lazarosy kosa satria nino, satria izy nanolotra ny fiainana amin'i Jesosy, satria izy nanapa-kevitra mivavaka dia niandry azy ny fiainana mandrakizay. Na dia teo ary raha niatany lalovany, malaloha dia nataony fandevenana ny vadiny Madame Claire, mpino izy, ary izay rehetra namangany izy io tao anatin'ny tsy fahasalamana ka anontaniako, ary nalena tsy anontaniako ary fa mijoro vavolombelona dia milaza daholy fa pastera ohatran'ny hoe izay andeha ampahery azy izay indray no ampahereziny, fa tena hita hoe mijoro izy, niorina tsara izy, nitoetra tsara izy, natoky an'i Jesosy izy, nino an'i Jesosy izy, faly teo anatrehan'i Jesosy izy, tena marina teny efa mampaty teny amin'ny fasana dia mbola mitoro ilay pastera
izy aloha zay eo akaikiny eo fa efa tena reraka noho ny aretiny efa tena reraka efa tsy mahasoka bavatsony tena fa zao asio ira fiderana andao ira fiderana efa tsy mahasokatra tsony fa efa divany afatesany zany efa reraka efa tsy mahasokatra tsony fa mbola ira fiderana mijoro tany fo raha eto ambony tany diotra re tsy tazay tombony fa ho ambadika no fahafatesana ao vo tena hita mahasamy hafa ny manompo an' Jesosy sady tsy manompo azy mianavintsika rehetra zay manatry eto aharitrytsika ilontsika ijorotsika anaraka ny Lazarosy efa torentsika fa tsy anaraka n'le mpanankarentsika fa anaraka ny Lazarosy sy any amin'izay alehan'ny Lazarosy ro alehantsika any amin'izay misy an'ny Lazarosy ro alehantsika ijorotsika mba tsy fantatro na afaka 20 taontsika na 50 taona na 100 taona ny aleta fa narovina dia ho any amin'ny Jesosy tsika dia afa mahafovoninahitra Korintiana voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Koa inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly mpanompo ihany izay nahatonga nareo mpino ireo dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izao namboly Apôlôsy nadely fa Andriamanitra nampitombo ka dia tsy mitsinona izay mamboly na izay mandely fa Andriamanitra izay mampitombo no izy ary iray ihany no mpamboly sy mpandely nefa samy andray izay valim-potiany avy araka ny fisasarany izy. Zay no hevitsika hoe ahoana ny ahatonga mpino. Paoly zany dia nanazava hoe nahatonga nareo mpino fotsiny ange zay dia ahoana ho sisy Paoly nahatonga nareo mpino zao namboly Apôlôsy nandena Andriamanitra nampitombo. Nisy namboly zany dia nisy nandena dia ao Andriamanitra izay nampitombo. Dia efa kitsika avy hatrany ohatra anazavantsika n'izay tenin'Andriamanitra zany. Mpanjaka faharoa toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary namana komandiny miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanan-kaja satria izy no namonjeny Jehovah ny Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'i Israely ary nanompo ny vadiny namana io ary hoy io tamin'ny tovovaviny engaleka mba ao am-paminany izay any Samaria ny tompo dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Tavitavika malaza sady mahery nanapa-kevitra hivavaka izy io zany tena anompo an'Andriamanitra amin'izay fa tsy anompo ny Andriamanitra hafa intsony. Ahoana nahatonga azy tovavaka ohatr'izay? Nisy ankizivavy kely mpanampy azy tao Israeliana tovovavy kely io namboly io. Inona moa nataon'izy tovovavy kely io? Rehefa nahita izy fa nanana olana amin'ny patron na ny mpampiasa azy boka jaly boka nafantatra izy fa any amin'ny tany any amin'ny Israely any amin'ny fireneny misy vahaolana afaka mamamy olana ny patron io dia nasainy dia nitaony mba hoany Israela andray ny vahaolana. Zay nahatonga namana lasa mpino. Nisy tovovavy kely izay nitaona azy, nisy tovovavy kely izay namboly. Raha tiantsika koa zany no mpino ny fianakaviantsika, ny ankonatsika, ny manodidina atsika, raha tiantsika ho lasa mpino ny olona anankiray dia ny zavatra tsy maintsy ataontsika izay nambaran'ny Paoly teny mamboly, zany hoe ny mitaona an'ireny oloreny, ny manasa an'ireny oloreny, ny mitondra an'ireny oloreny ho
tia am-piangonana. Fa zay no mahatonga azy ho lasa mpivavaka, ho lasa mpino. Tsika mamboly manasa azy reny, andeha mitorekalamanjantsika dia manasa azy reny tongava manatona an' Jesosy. Mandeha manao portaportsika dia manasa azy reny tongava manatona an' Jesosy. Sara fanasantsika izao dia amin'ny alalan'ny fanasany iny manasantsika azy reny tongava manatona an' Jesosy. Zay no atao hoe mamboly. Tsika mitona azy ho aty am-piangonana, tsika mitona azy hivavaka. Zay no tonga azy reny hivavaka, mila tsika mitona azy. Fa raha tsy tonitsika izy reny dia tsy ho lasa mpivavaka mihitsy. Zao namboly ozy Paoly. Zay ke natonga Paoly nitety firenena maro mitoro ny filazantsara hoe namboly izy reny. Dia nambarana hoe Apôlôsy nandena na nanondraka. Tao indray ro jerevantsika ny ohatra ny amin'ny namana ihany. Mpanjaka faharoa toko fadimy, andiny fasily ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary tena mana nitondra ny soavaly sy ny kalesiny ka nijanga teo ambaravarantranon'ny Elisy. Ary Elisy naniraka olona tany aminy nilaza hoe mandehana mandroy impito ao Jordana dia hody aminao indray ny nofonao ka adio ianao. Fa tezitra namana dia lasaka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsanga ary antso ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra sady elevaheva ny tanany eo ambony aretina ka hasitrana ny loka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va habana sy faripary noho ny Damaskosy tsy mahazo mandro ao amin'ireo va ka adio dia niodina izy ka lasa kadezerana. Dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikako eo na dia zavatra lehibe aza no nasainy mpaminany no nataonao no tsy mba nataonao va izany. Koa mainka va raha hoy izy aminao mandro dia adio ianao. Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra. Ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Nanasa ny namana nitona azy dia tonga izy, nanaiky izy, nandeha izy. Rehefa tonitsika ho ary vaovao reny, rehefa tonitsika ny olona, rehefa saitsika izy, eny e misy ihany tsy tonga roa fa ny ankamaroany dia tonga ary jeneraly. Zao jeneraly mantsy ny alohan'ny mialany tany an-trano dia efa misy zavatra efa niketriketrika tao anaty lohan'ny jeneraly tao hoe ohatr'izao zao indrindra fisady jeneraly ohatr'izao zao efa nisy zavatra niketriketrika tao anaty lohany. Dia rehefa tonga tany jeneraly tezitra be tsy hisotro izany satria efa nisy zavatra niketriketrika tao anaty lohany. Dia inona moa le natezitra azy? Satria tsy araka ny eritreretina. Jeneraly ka iny eritreritra hoe amin'ny mahajeneraly azy dia ho avy Elisa dia anaja azy hoe miarabanao mon général zao, tonga sy hoe mon général zao mon général. Dia inona ny olanao mon général? Dia zao dia hay dia ametra tanana. Zay ny eritreretina hoe tena ho feno raisiny Elisa mpanajana izy satria général izy. Efa zay foana izy ka izy ajain'ny olona rehetra. Efa zatra an'izay izy ny zavatra nahazatra azy. Fa ny zavatra nataony nampanaovan'Andriamanitra izy tsy zay fa olona nolahandra izy mandany ila zao zay jeneraly mandany ianao mandry nipito amin'ny Jordana matray. Fa Elisy mihevitra ho izy tezitra izy. Taontsika reny vaovao reny tonga ty am-piangonana zava-dehibe zay. Fa zadiny fa izy reny efa misy zavatra nieritreretina, nisy zavatra efa nahazatra azy. Ny anay tany amin'ny fiangonanay ohatr'izao, ny anay ohatr'izao, ny anay ohatr'izao. Nisy zavatra efa nieritreretina, nisy zavatra mahazatra azy, misy zavatra nantenainy, misy zavatra zay ke mahatonga azy tonga ety, misy zavatra nantenainy, misy zavatra nieritreretina.
eritreretiny tsy arak'izay natenaina zay ny zavatra mitrany dia nandray izy ireny tezitra nandray izy ireny tsy mandeha ntsony nandray izy ireny mety tsy hivavaka ntsony satria zay kely namany e mandana nandro impitany Jordana dri ary misy rano tsara tare madio be ary misy rano mafana ary tsara ny any aminay ve ahoana many anao zay namandeha nandray izy ireny ohatra zany ny zavatra tsy azo ary Satana koa manara ohatra ke nanolotra ny fiainanao an' Jesosy izy ireny dia Satana koa mampiditra hevitra be lehibe vadim-pinoana ianao sekta nge fiangonana ranao io ianao verotra zao nge ianao hoe rahatra zay masahirana an'le zareo tany ambato fotsy satria sady manao fiangonana manao évangélisation dia nareo nge tomin'ireo anao fiangonana nge niantony toman'ireo nareo hoe ny fiangonana mbola tsy vita io dia niantony tomana zany zany fiasana Satana ianao nge niantony toman'ireo rehefa anao ivavaka ao amin'ny fiangonana ambato fotsy io dia zao amita ny fiangonana tsy vita io zany ny hevitry Satana zany fa mila olona mandeha nao izy Paoly zay ny atonga ny olona ompina tao anatin'izay nisy mpanompony nanam-pahasahinana manange tezitra Daoty tezitra be général Daoty ozy général totikivo zay ray roa lasy général aniazakazaka vatorina ilay mpanompy tsy nataony général zao fa tena nataony tampitiaviny tiaky eo dada na dia zavatra be lehibe raha hoe dada nitakiny taminao zay nge mba tia hitanao madio e zay mba tia hitanao mamparerana nge mba hitanao boky dada tiaky mba ekeo re tena mampahery anao re mampahery anao nataovy rehefa tsy manenana ataotsika hoany ataotsika katoa ataotsika anao zay lazay mpamampon'Andriamanitra andao e zay natonga zay ho lasa pilo général nisy nandena nisy nampahery azy nisy nanoana azy zay natonga azy pilo io ndraindray tena tsy ampy amintsika io mahatonga an'izao lay vola amin'ny fanaovam-piarana io mihitsy ny tena nataontsika rakamba io fa nambolontsika tamin'ny 21 inona hoe 21 avril tany amin'ny kianjan'ny tafy zay miresaka amiko dia pastera olona nge zany nanoteny zany samy mitondra ny havana daholo ingeny pile samy namboly daholo tsika fa ny olana ho azy averina amintsika dia izao no volentsika ilay voninkazo no volentsika ilay anatsinà no volentsika ilay anatsonga no volentsika ilay pitopoa no volentsika ilay izy fa aveo a tsy nataontsika inony tsy natao intsika tsy nitondrahantsika amika rehefa tsy nitondrahantsika dia naninona tonga ny masoandro maty le izy tsy misy vokatra tiatsika ve ny olona ho tonga mpino takatsika tsy anaraka midian'ilay mpanan-karena any amin'ny afo be fa tiatsika ve ny olona ho tonga mpino takatsika ka anaraka midian'ny Lazarosy ho any an-danitra dia zao rehefa avy mamboly ianao dia raiso andraikitrako ny manondraka azy fa aza vela amin'izao aza ianasana ny afo tsy hoe monsieur fidèle ny namboly mipona an'ilay olona tonga tato am-piangonana dia raha nasafidy no andrasan'ny monsieur fidèle nanondraka azy hoe tsy tondrahana nasafidy ve eo tsia tsy ndriky foana fa matoa ianao raha nafidèle namboly dia tianao zay ny voninkazo ianao zay ny nanam-pitiavana ianao zay ny nanam-pitiavana matoa ianao namboly azy zay fitiavanao an'ilay voninkazo zay tondray ilay voninkazo tondray aza iandrasana nizanizy aza iandrasana diapona nanondraka azy
fa tsy manondraka n'izany ny diavo. Aza inasana pendraiky fa tsy manondraka n'io ny pendraiky. Aza fa ianao le tery namboly azy aoka ianao no tery koa manondraka azy. Ampahirezy zay olona nitaonao torianao ny filazantsara, ianao moka anatona azy. Raha tsy naton'ilay mpanompo namana dia gaga ny tany an-trano le jeneraly fa ahoana boky ianao niala teto tapabolana ianao tany verina dia mbola boka ihany fa ahoana jeneraly masosona tezitra be jeneraly fa ahoana zao mijanonao boka ihany jeneraly. Boky izy niala tao amin'ny tranony a verina avy any am-piangonana izy mbola boka ihany. Misy olona boka ny abokana mangetaheta tokoa izy ireny ange matoa manangatana le mangetaheta izy ireny matoa nanangatanana sy nanolo-tena fa saingy izao tonga ny masoandro dia manaro tsy nisy amin'ilay tovovavy kely aloha voalohany indrindra ary raha tsy nisy an'ilay mpanompo faharoa izay nampahery ny namana dia tsy nanapa-kevitra hivavaka mihitsy namana fa nisy nampahery azy. Noho izany tiako mba ho azontsika ny zavatra ny anarantsika tamin'ity ray volan'ity telo hoe tiantsika ny atonga ny olona ho mpino fa zao ny zavatra tsy maintsy ataontsika, tsy maintsy manasa azy na mitona azy rentsika ho aty am-piangonana na amin'ny alalan'ny totelekalamanjany io na amin'ny alalan'ny fanasana na amin'ny alalan'ny fitaovana manokana izy, tsy maintsy manasa azy ireo aty am-piangonana. Dia rehefa manasa azy ireny aty am-piangonana tsika nambolontsika izay dia tsy maintsy ataontsika koa manondraka mampahery azy ireny, manao zay joroany izy ireny, manao zay mpiorina azy ireny, misy zavatra be dia be ao anatin'ny lohany izy ireny, satana koa mandelakely azy, ianao zay nitaona azy moka amboly. Raha iso andraiky tamin'ny fatana izy rehefa nanomboka nitaona azy ianao dia aoka ianao hitaona azy foana mba handeha hivavaka hiaraka amina foana. Farany nadio namana nanao zavatra Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny namana. Zay hoe zao nandeha indray Paoly nandeha indray Paoly namboly, Apôlôsy nandeha, Andriamanitra Andriamanitra nampitona nanao zavatra teo amin'ny fiainan'ny namana. Sitrana tamin'ny abokana izy nanapa-kevitra hivavaka amin'izay izy. Miara-miasa zany teo amin'ny fatogavan'ny namana ho mpino. Voalohany ilay zazavavy kely namboly, faharoa ilay mpanompo nampahery azy, ary fahatelo Andriamanitra izay mikasika azy, nanovany fony, nanovany fiainany, miteraka azy indray, atsapa fiovampo izy ireny, atsapa fiovampiainany ireny vaovao ireny, atseho sy ampahirezy izy androso fa atsapa zavatra ataon'Andriamanitra izy, atsapa fanafahan'Andriamanitra izy, atsapa fifalian'Andriamanitra izy, atsapa fahasoavan'Andriamanitra izy. Zay nampiorina azy, zay nampijoro azy, ary iroso mibatisy izy rehefa avy eo satria manao zavatra eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Efa nampahirezako indraindray misy vavaka diso ataontsika, mivavaka diso ataontsika dia zao Andriamanitra ô vonjeo ny amponako, Andriamanitra ô vonjeo fianakaviako, Andriamanitra ô vonjeo eo, Andriamanitra ô vonjeo ny tanàna. Diso izay vavaka izay satria samy manana ny andraikitr'Andriamanitra dia mampitombo, andraikitr'Andriamanitra mikasika an'ilay olona, mampety an'ilay olona amin'ny fahotana, manova ny fiainan'ilay olona, manome fifaliana, manome fiadanana, manafaka azy. Andraikitr'Andriamanitra izay fa ny andraikitro sy ny andraikitrao dia mamboly taona azo ato am-piangonana. Tsy maintsy raha vao tsy manao an'izay inona no ampitomboan'Andriamanitra eo? Tsisy. N'Andriamanitra nge sahirany
za ty ampitombo mafy faran'izay mafy mihitsy fa sahirana mihitsy amin'ireo taloraolosobe ireo ny antony navelako any ambonin'ny tany izy ireo mbola kely izy ireo dia efa mivonjeo mbola zazy izy ireo dia efa mivonjeo navelako any ambonin'ny tany izy ireo fa ny olana sady tsy mambola izy ireo tsy mandeha zay ny tena manahirana zany efa ny te ampitombo a misy olona tiako hovana amin'ny fiainany olosobe misy olona tiako hafahana misy olona tiako sitrana misy olona tiako ho any an-danitra misy olona tiako adova amin'ny fiainana mandrakizay misy olona tiako atao batisa fa saingy izao ireo tanora olosobe dia lozany zareo mamonjy fiara-miambona fotsiny zay fotsiny no atao hira fiterana izy ireo mahafinaritra eny tenin'andriamanitra izy mahafinaritra eny misy kely ihany lalao telefôny tany tsy lozanadala ny kamarony aloha dia mameno tenin'andriamanitra tsara mahafinaritra fa saingy ny olana dia izao tsy mamboly izy ireo sady tsy mandena za te ampitombo ao ivavakotsika tsy afaka ny ompiny ny olona raha tsy misy olona mamboly misy olona mandena ary misy olona mampitombo zay ke mahatonga an' jesosy rehefa mivavaka nareo be ny vokatra ozy izy fa mipiasa ny vitsy mangatany tompony vokatra mba handefasa mipiasa vo vokatra zay zany ny tokony hovavaka maro zay hoe jesosy eo irao zay alao zay andeha ampehery zay mba andeha zay fa diso ny vavaka hoe vonjeo ny olona fa ny mandeha ny tokony entinambavaka mba ho marobe sy tombo da ho arivavakantsika isoky ny tombo tsy ampierintsika na mpatanjahantsika mila ny fanay masontsika mila olona amboly ary mila olona teny anatin'izao vavatozao dia ambara hoe jesosy hoe za le tena teandeny fa saingy mahatsapa hoe tsy amikerika na mpatanjaha feno ny fanay masona lazao jesosy hoe jesosy hoe zany efa te amboly fa tsy amikerina ny mpatanjaha feno ny fanay masona aty ampahery tsy amikerina ny mpatanjaha da ataontsika le reo fanay masona mila angatatsika ny fanay masona dia ivavaka fotsika angataka ny fanay masontsika